Genesis 4:12. Ny namoahana ny Lota sy ny namonjeny Abrahama azy ary ny mitsenany Melkisedeka any Abrahama. Ary tamin'ny andron'ny Amrafela mpanjakan'ny Sinar sy Arioka mpanjakan'ny Elasara sy Kedorlaomer mpanjakan'ny Elama ary Tidala mpanjakan'ny Golima dia nandeha izy ireo ka nanafika ny Bera mpanjakan'ny Sodoma sy Birsa mpanjakan'ny Gomora sy Sinaba mpanjakan'ny Adma sy Semebera mpanjakan'ny Zeboima ary ny mpanjakan'ny Bela de Zoara izany. Ary ireo rehetra ireo dia nanao fotoana ka nivory tao andohasahan'ny Sidim dia ny ranomasitira izany. Fa efa nanomboan'ny Kedorlaomer 12 taona ireo, fa tamin'ny taona 13 kosa dia niodina izy. Ary tamin'ny taona 14 dia tonga Kedorlaomer sy ireo mpanjakan'omby azy ka namely ny Refahita tany Astarta Karnaim sy ny Zozima tany Ama ary ny Emim tany Save Kiriataim ary ny Orita tany an-tendrombohitra Seira hatrany Elparana izay eo anilan'efitra. Dia niverina indray ireo ka nakany Enamispata dia Kadesy izany ka namely ny tany rehetra any Amalekita sy ny Amorita koa izay monina tany Azazon-Tamara. Dia nivoaka ny mpanjakan'ny Sodoma sy ny mpanjakan'ny Gomora sy ny mpanjakan'ny Adma sy ny mpanjakan'ny Zeboima ary ny mpanjakan'ny Bela dia Izoara izany. Ka nilahatra hiady amin'ireo teo andohasahan'ny Sidim dia tamin'ny Kedorlaomer mpanjakan'ny Elama sy Tidala mpanjakan'ny Golima ary Amrafela mpanjakan'ny Sinar ary Arioka mpanjakan'ny Elasara dia mpanjaka 4 no niady tamin'ny mpanjaka 5. Ary ny lohasahan'ny Sidima dia Belavakal sy Falta ary nandositra ny mpanjakan'ny Sodoma sy ny mpanjakan'ny Gomora ka latsaka tao ary ny sisa nandositra tany an-tendrombohitra. Ary izy ireo namabo ny fanahana rehetra tao Sodoma sy Gomora ary ny hanina rehetra dia lasa nandeha. Ary namabo ny zana-dralahan'ny Abrahama koa izy dia Lota mba amin'ny fananany dia lasa nandeha ka noho natao a Sodoma koa Lota. Ary tonga ny anankiray izay efa nandositra ka nanambaran'ny Abrahama Hebreo izay nonina teo an-kazo terenbita amin'ny Mamre Amorita raha lahan'ny Eskola sy Anera fa ireo dia olona efa vita fanekena tamin'ny Abrahama. Ary raha nahare Abrahama fa lasa mibabo ny rahalahiny dia nitondra ny omby kely ny 710 izy izay efa nahay niady ka nanenjika hatrany Dana. Dia nitokoko amely azy noho ny alina izy sy ny andevolainy dia namely azy izy ka nanenjika azy hatrany Oba izay ao avaratry Damaskosy. Ary nampody ny fananana rehetra izy ary lota rahalahiny sy ny fananany dia nampodiny koa mba amin'ny vehivavy sy ny vahoaka. Dia nivoaka ny mpanjakan'ny Sodoma hitsenan'ny Abrahama teo andohasa Save lohasahan'ny mpanjaka izany. Rehefa niverina izy avy nandresan'ny Kedorlaomer sy ireo mpanjakan'omby azy ary Melkisedeka mpanjakan'ny Salem nivoaka nitondra mofo sy divay ary izy dia fisoron'Andriamanitra avo indrindra. Dia nitsodrano azy izy ka nanao hoe votahian'Andriamanitra avo indrindra ne Abrahama dia Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy ny tany ary isaorana ne Andriamanitra avo indrindra izay efa nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao. Dia nomeny Abrahama azy ny ampahafolon'ny zavatra rehetra. Ary hoy ny mpanjakan'ny Sodoma tamin'ny Abrahama, omeo ahy ny olona fa ny fananana ento ihany ho anao. Fa hoy Abrahama tamin'ny mpanjakan'ny Sodoma, izao efa nananga-tanàna tamin'i Jehovah Andriamanitra avo indrindra izay nahary ny lanitra sy ny tany fa tsy handray ny taretra na fehinkapa azy amin'izay rehetra mety ho anao. Fandrao ataonao hoe izao nampanankarenan'i Abrahama afa-tsy izay efa nohoan'ny zatovo sy ny anjaran'ny olona izay miaraka tamiko dia Anera sy Eskola ary Mamre aoka ho raisin'ireo ny anjarany.